Sotoavina tsy tokony ho adin'ny malagasy na oviana ny fomba sy ny fady. Ireo ny antoka ny fahendrena sy nametraka ny lalàna ny fampifehezan'ny Ntaolo araka ny fanazavan'ny mpitahirin'ny Asym-piandrianan'i Madagasikara ao amin'ny trano Benimerina Robert Randrianatoandro. Lalam-panorenana fitondrana ny fiainana sy ny manodidina azy zany ary hiavahan'ny malagasy amin'ny firenen-kafa. Isan'izany ny hitanisantsika miaraka ny Andriamanitra sy ny razana izay samy omena voninahitra rehefa amin'ny fotoana natrangana famitan-javatra iray ary arahan'ireo mpanjaka sy mpitantana tamin'ny fotoan'andro. Ny fomba izany hoe ireo azo atao sy tsy maintsy atao no miteraka ny fady, izany hoe ireo tsy fanao sy tsy azo atao. Ny fandikana azy ireo dia samy miteraka ny tsiny sy ny tody, izany hoe tsy voatery hita eo ny voka-dratsiny amin'ny fiainan'ilay olona nandika lalàna, hoy ny fanazavana. Ny aina sy ny fanahy no tezaina amin'izy ireo ary natao indrindra hampiavaka ny olombelona amin'ny biby zany ary ambara ho fanontapady ny tsy fanarahana azy. Mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna sy ny fomba ary ny fady mipetraka eto Madagasikara ireo finoana sy fitezana avy any ivelany ka isan'ny heverina ho nampikoroso ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy sy mahabe ireo tsy fandriampahalemana zany araka fanazavana ihany. Tsy mahalala ary tsy misy fampianarana ireo fomba sy fady ireo intsony ankehitriny ny akamaroan'ny malagasy ka izany mahatonga ny fianjadian'ny fanototrana ara-toetsaina sy ara-piariana amin'izao fotoana. Isan'ny ezaka voalohany natao ny famorina ireo mpanjaka sy tangalamena miaraka amin'ny mpitaka azomanga sy ireo sojabe ary ny mpandala amin'ny fomba amam-panao malagasy ny volana septambra lasa teo ho famelomana ny asym-piandrianan'ny vahoaka malagasy. Io mitovy amin'ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao ihany, samy manana ny azy. Fa ny an'ny gasy zany miavaka tsy mitovy amin'ny any eran-tany satria lalam-panorenana io. Ka ny lalam-panorenana fitondrana ny fiainana maha-olona sy ny manodidina azy io. Ka ny an'ny gasy ny mampiavaka azy. Ny lalam-panorenana fitondrana ny gasy ny fiainana dia ny Andriamanitra sy ny razana no niaraka nanorina azy. Fa tsy ny mpanjaka mpitondra ny tany sy ny fanjakana rery ihany akory. Lalàna fototra hitondrana ny gasy ny fiainany manontolo sy ny fiainany gasy manontolo sy ny firenena manontolo mihitsy ny fomba sy ny fady. Satria ny fototra lehibe indrindra amin'ny lalam-panorenana ny voalohany indrindra zany amin'ny lalam-panorenana izay mitondra ny lalàna rehetra. Ny fomba zany dia lalàna voalohany lehibe indrindra ao anatin'ny lalam-panorenana ny gasy. Dia io fomba eo no miteraka ny fady. Raha tsy misy ny fomba zany dia tsy misy mihitsy ny atao hoe fady. Ka ny atao hoe fomba dia izay rehetra fanao mafanaraka amin'ny lalàna ary tsy maintsy atao. Dia ny mifanohitra amin'izay etry an-daniny dia fady dia ny tsy fanao ary tena tsy azo atao. Fa ny lalàna tamin'ny andro fahampanjaka taloha tamin'ny andro fahagola raha voadikaina dia tapahana ny loha. Izany hoe ny misy fomba izay tsy maintsy atao zany dia ny fitandremana ny zon'olombelona. Dia ny zon'olombelona nefa tsy mipetraka raha tsy mipetraka mialoha hoe ny fanahy maha-olona. Izany hoe no mampiavaka azy amin'ny biby sy ny zavaboary rehetra. Ny aina zany no zavatra tena nampiasana ny fomba sy no tezaina amin'ny alalan'ny fomba, ny aina sy ny fanahy ary ny vatan'ny olombelona akoatra ny tsy mahabiby anazy na tsy mahazavaboary hafa azy fa miavaka. Io afatra lalàna anankiroa napetraka Andriamanitra eto amin'ny tanin'ny gasy io sy amin'ny mahagasy. Dia indray napetraky ny gasy ho an'ny taranany sy ny mahagasy ny taranany. Ka afatra io. Ny afatra amin'ny afatra napetraka Andriamanitra zao ho an'ny gasy dia ny fahalalan'ny gasy hoe iza no Andriamanitra nametraka an'izay afatra izay ho anazy. Ary Andriamanitra no nataony anarany. Ka raha fadikaina zay dia tsy maintsy misy fiantraikany satria manota fady izay mandika an'izay. Ka le fady zany raha vao dikaina dia manao crime zany izay mandika an'le fady. Laza criminel mihitsy zany le olona mandika le manota fady
ka izay no miteraka le criminalité zany eto amin'ny tany gasy satria le lalàna napetrak'Andriamanitra eto sy le afatra napetrak'Andriamanitra zany dikaina daholo, de napetraky ny mpanjaka koa dikaina daholo, ary misy lafiny tsara ihany amin'ny civilisation hoe lalam-panorenana sy ny lalàna ery amin'ny tribunal ery anosy zany nasolo am'izay. De kanefany io tsy atahoran'ny olombelona io satria manindra rehefa tsy tratra izy na tsisy mahita de tsisy fetraika mahazo azy, fa amin'ny fomba sy ny fady zany na tsisy mahita ary ianao ka manota fady na mandika fady de miaritra aminao ihany le lalàna, tapaka ihany lohanao, na tsisy mpanjaka napaka ny loha reo de Andriamanitra manapaka ny lofano. Ny fomba zany dia miovaova araka ny toerana nametrahana azy. Misy toerana nametrahana fomba anasoavana sy anatsarana ary amelomana ny olombelona manota fady an'iny eo amin'izay toera amin'izay, de eo ihany miatra eo ihany le fandikana le fanotana fady. Raha ohatra manao mandika ny fomba iny zany na manota fady an'iny fomba iny zany ka fa tsy eo amin'ny toerana io, dia misy fiantraikany ihany le izy fa aoriana kokoa, de zay de lavidavitra kokoa satria lavidavitra an'le toerana zany nandikana an'le fady. De amin'iny ny filazana azy amin'iny de hoe tody ny filazana azy amin'izay na tsiny, zany hoe tratra foana zany ianao raha vao manota fady eto Madagasikara, naiza le anao, fa raha eo amin'le toerana mihitsy ianao no manota fady eo amin'eo anao de vo. Fa raha lavitra ny toeran'io anao no manota io toeran'io sy ny fomba io dia tsy maintsy tratra ihany ianao fa oriana kely eo. Ny finoana hafa avy any velany sy ny fitezana fanabeazana avy any velany avy any amin'ny firenekafa zany napitrikona eto na ny fiaverana ny fanatsarana ny fiainan'olombelona na fitantanana ny firenena zay napitrikona eto de mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna voajanahary sy ny hafatra napetrak'Andriamanitra amin'ny fomba sy ny fady eto Madagasikara. Fanohitra tena fanohitra io, fa no mahatonga ny gasy ohatrany hoe mora misadapta na hoe mora nandray no finoana avy any velany na ny fanabeazana sy fitezana avy any velany de misy apahany kely mitsofotsofoka amin'ireny lalam-panorenana avy any velany reny zany hoe ny fikambanana ara-pivavahana ohatra misy lalàna panorenana io na hoe statut, misy iray na roa na telo mitovy amin'ny gasy io, de iny no velarina sy mitoriana teny amin'ny gasy de nametraka ny gasy hoe mitovy ihany, tsy mitovy mihitsy. Ny voka-dratsiny aloha dia tsy fantatry ny malagasy trony amin'izao fotoana izay vahoaka amin'ny ankapobeny, ankoatran'ny hoe mpitahiry ny asym-piandrianana zany, fa ny vahoaka amin'ny ankapobeny zany malagasy rehetrarehetra mihitsy tsy mahalala tsony mihitsy ny tena dikan'io fomba sy fady io. Tsisy fampianarana zany any ampianarana, tsy mahalala tsony mihitsy koa zany ny kristianina rehetrarehetra mihitsy eto Madagasikara, tsy mahalala mihitsy zany atao hoe hasym-piandrianana napetrak'Andriamanitra eto zany. Ny hasym-piandrianana napetraka amin'ny mpanjaka ny fantany, ka rehefa tsisy mpanjaka tsony eo izy de tsy mirarahana iny tsika. Fa ny napetrak'Andriamanitra eto tsy fantany satria na ny Andriamanitra ny gasy ary tsy fantatry ny gasy ane, vitsy kely fotsiny zay sisa mahalala hoe inona moa le tena Andriamanitra ny gasy, le tena nan'Andriamanitra marina ve ny gasy. De miteraka criminalité be dehibe io, manjary mamono olona ny gasy amin'izao fotoana zao, fa ny gasy taloha zany tsy mamono olona zany. De manjary lasa miteraka fahantrana ihany koa satria vao hotafady ny toerana fivelomana, ny toerana fambolena tsy mamokatra tsony, simba daholo zany ny ota daholo. Madagasikara zany ota, firenena zany ota, ny fiainana zany ota, dia ny toe-tsaina ota, dia tsy fahantrana tena hoe amin'ny toe-karena zany tena zavatra mahazo Madagasikara, fa fahantrana nateraky ny tsy fanajana ny fomba sy ny fady io zany hoe mahantra ara-toe-tsaina zany gasy. Raha ny hasina mahagasy ane no iazahanao averina sy ny fitondram-panjakana no antsoina na ho tabatapaina na korotanina amin'ny fitantanana ataony, fa le mpitahiry ny hasy-panjakana velona kehitriny ara-drazana, ny mpanjaka ny tangalamena ny sojabe ny lonaka ny mpitakazo-manga ny andriny, reo no terena mihitsy, fa ireo ngefa misy tsy mirara koa reo no terena mihitsy tsy maintsy hitodika ijery ny fahavoazan'ny vahoakany sy ny fireneny sy ny tanindrazany. Dikan'izany dia avondrony reo dia atambatra reo ohatrany natao teto Antananarivo tamin'ny 1 septambra zao, dia namorina ny ireo olona voalaza reo zany manerana Madagasikara, dia zay tsara fipetraka amin'ny fanontaniana satria zay mihitsy no efa nanomboka amin'ny resahana. Dikan'izany zany
année 0 temps 0 zany ny 21 septembre 2017 amerenana an'izay maha malagasy ny malagasy zay itovy amin'ny firenena rehetra.